pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tino à Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga fa mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Zarina toloram-potsiny malagasy fety be no natao nanolorana ilay kit scolaire ho an'ny mpianatra ny alarobia lasa teo. Io andro ihany no lazain'ireo lazaina fa solombavam-baoaka misy 570 tsy nasiana hevitra teny Tsimbazaza ora iray latsaka ny volavolan-dalàna ifeny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taona 2024. Fanambaniana sy fanabadoana ny malagasy io indray ny endrim-pitantanana hitany mpitondra hitondrana ny firenena rehefa tsy manana politika ziviana hoentina hampandrosoana ny toe-karem-pirenena izy ireo. Ny andindin'izay no arainao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andry Arson. Namoaka fehi-kevitra enina pejy maneho ny fitotongana ny farim-piainan'ny malagasy amin'ny sehatra sosialy, politika ary ekonomika ny Parlemanta Eropeana ny alakamisy fa 12 ny volana Novambra lasa teo tany Strasbourg. Mbola manamafy ny tokony sy ny fifidianana filoham-pirenena malalaka ary demokratika amin'ny taona 2024 ihany koa izy ireo. Rongony mahery vaika mihoatra ny 300 grama no saron'ny fahatserana ny Niva Tomaly. Rongony saika ondrana ny Hong Kong na fena tao anaty bombina misa enina toy ny kofehy fanjairana. Teratany vahiny iray no voatazona. Niompana bebe kokoa tamin'ny fampafantarana ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy izay zary tsy hita firy intsony amin'izao fotoan'izao ny famelabelara-kevitra narahana devitra tao amin'ny Alliance Française Andavamambo Omaly. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana amin'ny iray volansary. Maresaka iraisam-pirenena nidina an-dalambe ny mponina Zimbabwe androany mitaky ny alan'ny filohan'ny an-toerana Robert Mugabe, filoha izay nitondra ny firenena nandritry ny 17 taona. Falmiarabantsika rehetra tonga soindreto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV ary manasana ihany koa naraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampalalam-baovao hatrany zarina toloram-potsiny malagasy fety be no nataona ny lorana ilay kit scolaire io tamin'ny mpianatra ny alarobia lasa teo. Io andro ihany no lanin'ireo lazaina fa solombavam-baoaka miisa 570 tsy nasiana hevitra teny Tsimbazaza ora iray latsaka ny volavolan-dalàna ifeny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taona 2024. Fanambaniana sy fanabadoana ny malagasy io indray no endrim-pitantanana hitany mpitondra hitondrana ny firenena rehefa tsy manana politika sy viana hoentina hampandrosoana ny toe-karem-pirenena izy ireo. Ny andindin'izay no arainao atao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andry Arson. Fangahy efa anaty vanim-potoana propaganda isika hoy ireo be vazivazy nahita ny lanonam-be ny filoham-pirenena nandritra ny fizarana ireo kit scolaire ho an'ny zaza malagasy tetsy Antsonjombe. Mpanakanto fantadaza maro no noentina nampiravoravo ireo zaza mpianatra malagasy nandritra izany fotoana izany. Vonjy tavanandro tsy mahavita taona, politika fanambaniana ireo ray aman-dreny anehoan'ny mpitondra fa izy ireo no mahavita fitaovam-pianarana ho an'ny zaza malagasy hoy ireo ray aman-dreny sendra ny mpanao gazety. Mahatsapa fa ny fampivoarana ny toe-karena avy amin'ny famoronana asa mendrika no vahaolana. Aiza izay politika sy vina mazava ho amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ao anatin'ilay nambaran'ny mpitondra fa PND na ny Plan National de Développement. Tsy fitserana mendrika latsa no ilainay fa fanatsarana ny seham-piarina
ahafahany rehetra mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana ny toe-karena, ahafahana mamelona araka ny tokony ho izy ny taranakay ho iatrany ireo ray aman-dreny sendra ny mpanao gazety ireo. Io andro ihany, samba ny teo amin'ny tantarany anteny meram-pirenena, nolaniny ireo solom-bavim-bahoaka miisa 570, tsy nisy adi-hevitra, tsy nasiana fanitsiana, ora iray latsaka ny volavolan-dalàna ifeny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taona 2012. Ny mahadodina azy ireo dia ny fanonganana ireo birao maharitra ny anteny meram-pirenena noho ny fiadiana tombotsoa manokana. Misy amin'izy ireo no tsy nahazo ilay fiara 4x4 Mazda BTC Conte avy amin'ny fahefana mpanantanteraka ka tezitra amin'ny birao maharitra, ka izao nanao fihetsika mitory fanambanina ny vahoaka malagasy izao tamin'ny fomba nandaniana ny LFI 2012. Voaporofo tanteraka ankehitriny ny filazan'ireo mpanara-baovao politika fa tsy ny vonina hitondra ny firenena ny mpitondra ankehitriny fa kisendrasendra no nahatonga azy tamin'izao toerana izao. Anika politika fanambaniana sy fanabatoana ny malagasy no zary fomba fiasa noho ny tsy visian'ny programa matipaika ho an'ny fampandrosoana. Nefa dia mbola io manao paipaika politika amin'ny fomba rehetra ifikirana ny seza io, ka mihevitra ny hanao saritsary-pifidianana demokratika amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy. Satria efa mino tanteraka fa bado io malagasy mangina tsy miteny io. Eo amin'ny lafiny politika izay hatrany, politika mifototra amin'ny lainga, ny zava-misy eto Madagasikara hoy ireo eveka nandritra ny fivoriana faharoa no tanteraina teto Antananarivo tamin'ny ity herinandro ity. Afatra izay mahitsy miantefa amin'ireo mpanao politika malagasy fa indrindra ny mpitondra fanjakana. Arary ny fanadihadiana entiny Ona Saina. Rosofahana tanteraka ny fiainantsika malagasy ankehitriny. Mbola mahazo tatitra maro mampiorokoditra izahay noho ny fikorontanan'ny toetany sy ny toetrandro, noho ny aintany mafy be, noho ny fitiavan-tena sy ny politika ny samy maka ho azy, dia mbola mahazo vahana be dia be ny fantrana. Ny tsy fandriam-pahalemana efa mampandrotsy lavolohany maro ka mampitombo ny tebiteby maraintsy hariva. Ny fifandraisan'ny samy mpiarabelona feno tsy fifampitokisana, mianaka any amin'ny seha-piainana manontolo ny kolikoly ary ny vidim-piainana tsy mitsaha mitombo. Tena mahazo toerana faratampony ny fitiavan-tena sy ny fanompona ny vola. Mazava izay fanambarany eveka izay, miantefa amin'ireo mpanao politika fa indrindra ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Saika ny sehatra rehetra no latsaka ankanterena amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Manjaka ny lainga sy ny fitapitaka ataon'ny mpitondra, ka ny vahoaka malagasy no mijinja izany raha ny fanazavana hatrany. Ny zava-misy eto amintsika amin'izao dia politika mifototra amin'ny lainga sy ny kobaka ambava no mibaribary hitam-bahoaka. Tsy misy fanompona fa fitadiavan-karenankolaka no manjaka, kolokolo iavo lenta. Ny vola sy ny fahefana no mibaika. Tsy ny fahaizana sy ny fahendrena intsony no entina mampandroso ny firenena. Tsy voafehy intsony ny momba ny fananan-tany. Hanika marobe ny tany no lovaina tamin'ny razana no very, na amidy amin'ireo vahiny avy any ivelany mihitsy azy. Tonga miady, mifampitory, mifamono ny mpianakavy. Zava-misy iarahan'ny rehetra mahita ny nambarany eveka, ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy izay mitsitotongana tanteraka. Fantrana mampiteny ny mona vokatry ny ataon'ireo mpanao politika mpamadika palitao, fa ihany koa ireo namana akaiky ny mpitondra ankehitriny. Latsaka ankaterena ny firenena ankehitriny ho iatrany ny eveka. Ho avy anefa ity ny fifidianana, ka iverina indray ve ny kobaka ambava sy ny fitapitaka mahazatra ataon'ireo mpanao politika ho iatrany ny fanambarana. Ho tonga ity ny fifidianana, iariary amin'ny fampelezan-kevitra indray ve ny fampanantenana pokaty, ny fampifandrafesina ny sokajin'olona samihafa, ny fanaparitahana vola amin'ny tahana olona. Tsarovy, fa ny teny manaitra fa ny ataony mahasarika. Masika ny fanambarana navoaka ny eveka tamin'ny fiafaran'ity herinandro ity. Manoloana izany, mitodika any amin'ny mpitondra fanjakana ny mason'ny mpanara-baovao. Iaino ka ho tonga saina amin'izany teny ray aman-dreny izany ve izy ireo? Raha ny fomba fijeren'ny mpanara-baovao, ao ny misalasala, ao ny mitsipaka avy hatrany izay fiovam-pitondra tena ny mpitondra sy ireo mpanao politika sakaizan'ny mpandresy ireo. Tanana efa zatrany tsotra ka tsy ho afaka amin'ny lainga sy ny fitapitaka ny mpitondra sy ireo namany raha ny fanazavana. Feny, tsy misy azo antenaina intsony amin'ny mpitondra ankehitriny fa ny fifidianana madio sy mangarahara
tsy misy fanavahana no olana tokana ahafahana manavitra ny firenena ka ny olona niomana sy nanomana ary manana politika matipaika ampandrosoana ny Madagasikara no hitondra ny tany sy ny firenena manomboka ny fiandohan'ny taona 2022. Fanamoaka fehi-kevitra enina pejy maneho ny fitotongana ny fari-piainan'ny malagasy amin'ny sehatra sosialy, politika ary ekonomika ny Parlemanta Eropeana ny alakamisy fa 19 ny volana Novambra lasa teo tany Strasbourg. Mbola manamafy ny tokony sy ny fifidianan'ny filoham-pirenena malalaka sy ara-demokratika amin'ny taona 2024 ihany koa izy ireo. Andry Charson. Mbola azo ambara ho mafana ny toetra politika Madagasikara na dia efa niverina azy amin'ny fiara-miasa amin'ireo firenena mpiara-monantoka aminy amin'izao fotoana izao. Io no nanombohan'ny Parlemanta Eropeana ny fehi-kevitra mirakitra ny fahitan'izy ireo ny toetra raha eto Madagasikara. Fehi-kevitra izay natolotra izy ireo ny vondrona Eropeana nandritra amin'ny fivorian'ireo Parlemanta Eropeana ireo tamin'ny alakamisy fa 19 Novambra lasa teo tany Strasbourg. Norasan'ireo Parlemanta Eropeana ireo ihany koa ny momba ny lalàna amin'ny fifandraisana sy ny serasera izay tsy nahazo mifankataovan'ny mpanao gazety maro no mivotoatiny tsy mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena nefa natao mpitondra malagasy letrezana iny ihany ny fampiarana azy. Manoloana ny tokony nantanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 miantso amin'ny fianakavian'ny be iraisam-pirenena sy ny vondrona Eropeana handray ny fepetra rehetra ahafahana manantanteraka fifidianana filoham-pirenena malalaka ara-dalàna ary tsy hanavahana na izy ireo Parlemanta Eropeana ireo ao anatin'ity fehi-kevitra ity. Tsy nataon'ireto parlementaire Eropeana reto ambanin-javatra ihany koa tao anatin'ny fehi-kevitra ity ny fanambarany tale regionaly ny Amnesty International manoloana amin'ny firongatry ny tsy fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara amin'izao fitondrany ratsonary mampianina hery izao. Tsy fanajana ny zon'olombelona izay ny mpitandro amin'ny filaminana mihitsy no manao valifaty toy ny raharaha Antsakabary. Mbola hita ao anatin'ity fehi-kevitra ity ihany koa ny tsy fanajana gouvernemanta malagasy ny sazy napetraky ny CITES noho ireo fanondranana tsokosoko ny azo saropitsy ny airem-pirenena. Voarakitra ao anatin'ity fehi-kevitra ity ny raharaha Claudine Razaimamonjy izay zary lasa raharaha-mpanjakana no ny fiarovana ministry ny fitsarana tamin'izany fotoana imasom-bahoaka tamin'ny alalan'ny fiantsoana mpanao gazety Alimbe ny aro ty mpandraraha voaroro noho ny fanodikodina volam-panjakana ity ireo parlementaire Eropeana ireo. Manao amin'ny firongatry ny pesta amin'izao fotoana dia nambaran'ireo parlementaire Eropeana ireo ihany koa fa vokatry ny fitotongan'ny politika mpanjakana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ankehitriny izany. Mangataka amin'ny fanjakana malagasy hanajany andraiky manoloan'ny fepetrana apetraky ny CITES amin'ny fiarovana ny airem-pirenena tsy ahondrana antsokosoko. Mangataka ihany koa ny mpitondra hanome ny fitsarana malalaka hanao ny asany ary hanome fahaleovantena azy amin'ny fanatanterahana ny asany indrindra toy ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Santonany ihany ireo tan'ilay fehi-kevitra enina pejy nataon'ireo parlementaire Eropeana ireo. Efa nentina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao Cool TV FM omaly fa ny parlementaire Eropeana no mahavita mitsangana miaro ny tsirarina miatra amin'ny vahoaka malagasy atao mpitondra fa ireo solombavambahoaka malagasy sasantsasany fitadiavana tombotsoa no ilofosana. Andratsana amin'ny fiaonan'ny solitena amin'ny vondrona Eropeana monina eto Madagasikara sy ny Prime Ministra Solonandrasana Olivier eny amin'ny lampamahazo-rivo amin'ny alatsinainy maraina ho avy izao ny fahitan'ny mpitondra ity fehi-kevitra maneho ny tsy fahombiazan'ny mpitondra nataon'ireto parlementaire Eropeana ireto. Famelohan'ny anarano ny toy ny fampahalalam-baovao mikasika ny fintina ny Ankitso-Pomaly izay manoloana ny fifidianana sy ny lalàna mifeny fifidianana ankehitriny ary ny fanambarana ny nataony 4 izay fa fianaratsoa androany dia ireto misy dokavaritra. Dès l'âge de 1 an, ce que votre bébé expérimente et apprend participe à construire l'adulte qu'il deviendra demain. Son cerveau et son système immunitaire se développent de façon très importante au cours des 3 premières années de la vie. Dans notre centre de recherche, nos experts ont développé le lait de croissance Apta Junior avec Pronutra Plus, élaboré pour les petits à partir de 1 an pour les aider à construire leur avenir pas après pas. Le lait de croissance Apta Junior de Nutricia, aujourd'hui pour demain.
Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir quelle couche peut absorber autant de liquide. Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Être au top avec les nouvelles technologies, c'est choisir les meilleurs produits en informatique. Alors faites le bon choix chez Solitech. Revendeur agréé de la marque Netgear, Solitech est aussi un carrefour des grandes marques de constructeurs informatiques. Solitech vous propose une large gamme de consommables et matériels performants et originaux. Alors rendez-vous chez Solitech Antakaville ou appelez au 020 22 205 75. Solitech, votre solution en informatique. Je m'appelle Ravak. Déjà petite, j'en rêvais. Il a suffi d'un geste, une simple pièce de monnaie et le rêve débute. Avec le temps, j'ai grandi avec ma passion. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un partenaire de vie, Mvoul. Et mon téléphone est devenu ma tirelire. J'économise tous les jours avec Mvoul, où que je sois. Avec Mvoul, je peux aussi avoir immédiatement une avance. Et mon rêve se réalise. Besoin d'une avance? Mvoul avance. Mvoul avance immédiatement jusqu'à 500 000 arrières. Tapez le dièse 111 étoile 1 dièse. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Iandry ny anarako mbola kely za dia efa nanana nofinofy nanomboka tamina zavatra kely vola madinika natao anaty boatin-drakitra ny geda za nataoko ampafinaretana ny zavatra daholo dia mifanozy tamin'ny Mvola mpiara-dalana azo antoka ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra manangom-bola isan'andro za miaraka amin'ny Mvola nakaiza misy anahy. Miaraka amin'ny Mvola, afaka mindram-bola keneke koa za, ka tanteraka ny nofinofy. Mille avance, Mvola avance. Mvola avance, io hatramin'ny 500 000 ariary. Antsoden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mvola, tsotra, aingana, azo antoka. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika noho ny firetan'ny trano lehibe iray eny mandeha laza Andravoahangy amin'izao fotoana izao dia voatery no tapahana ny herinaratra amin'ny faritra Andravoahangy mandeha laza Akatofotsy iny. Manay ireo mponina noho izany fatapahan-jiro izany ny amin'ny mety sy ny fanararaotana ataon'ny olon-dratsy. Miantso ny tompona andraikitry ny polisy-pirenena mba hijery akaiky ny antoerana izy ireo. Izany amin'iny fa araka ny efa nambara-teo dia tsy misy fifidianana madio sy mangarahara azo antenaina raha tsy misy ny fanitsiana lalàna feny fifidianana ankehitriny. Ampany tamin'ny faneho-kevitra ireo vahiny saina tao anatin'ny fandaharana Kitsimpomaly teto amin'ny Cool TV. Ankilan'izay nipetraka ny ayay manoloana ny tsify sy ny fitsipy-dalao ho an'ireo mpanao politika. Arahary ny fanadihadiana. Nitondrana ady hevitra tao anatin'ny fandaharana Kitsimpomaly teto amin'ny Cool TV ny mikasika ny lalàna feno fifidianana izay nanasana ny filoha-hevitra ny Seny Andriamatoa Rakotonarivo Thierry sy Ramatoa Ianta Randriamandrato, sekretera jeneraly ny Antoko Teza sady mpikambana ao amin'ny komity nitondra fanitsiana lalam-pifidianana. Nanamafy ny CCRP fa tsy mbola naharay ny volavolan-dalàna amin'ny feno fifidianana izay nolazain'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoam-bita. Miayay ihany koa izy ireo manoloana ny tsify sy ny fitsipy-dalao amin'ny fifidianana. Raha ohatra izy nilaza an'izay hoe efa naverina aty aminay amin'ny les commissions consultative na les comités de vigilance satria efa nisy nivorana keo dia hatreto aloha mbola tsy naharay an'ilay volavola an-dalàna izay mahakasika an'io lalàna ifehan'ny fifidianana io. Ny manaraka izay dia ny hoe niteny izy teo fa nikasy izy ary maniry mihitsy ny roso amin'izany atao hoe ametraka
lalàna mahakasika ny fifidianana zay aharitra tsy ho kitikitiana intsony tsy ho ovaovaina ntsony ary ekeniny rehetra zay mihitsy le tadiavina raha nanao asa lay commission consultative de réflexion nanao an'ity asehatra asa hitondranany hoe ty ny zavatra tianay mba hivoaka ao anatin'ilay lalàna fa kosa mba averenao ty ihany mba hojerena raha mifanaraka sy mifanojo tsara amin'ilay eritreritra la hoe esprit tiana hitondrana azy ny ay tsy havananao izy tsika malagasy hitantsika ihany reny zeo reny raha nisy anyreny lalàna momba ny serasera ny zavatra tiana sy tadiavina ho hita dia ilay mba hisy amin'ity ndray mitoraka ity lay atao hoe mangarahara mety hoe ampy mety tsy ampy mety misy tokony mbola amboarina ekeny zany fa efa dingana ray lehibe zany rehefa natao ka raha io ny tsoarahana raha io ny tsekena la ny andro fotsiny inge zany nanao an'ireny atelier maro samihafa reny tsy lavirary ny lalam-pifidianana misy amin'izao fotoana izao raha nambarany seni ary tsy antenaina azona fifidianana madio sy ekeny rehetra antony ilana fanitsina ny lalàna amin'ny feny fifidianana rehefa vita totosa somatsara ny fifidianana teny anivy ny antenimeran-doolona ny volana desambra 2024 rehefa nivory zahay 7 menadaty eo anivon'izany seni zany dia nahatsapa ary averina eto fa misy ny tsy fetezana ny tsy fahampiana ny tsy fahalavorariana ary azona tenenina mihitsy fa ireo didy amandalana mifehy ny fifidianana manan-kery amin'izao fotoana izao dia tsy hahafahantsika anomana sy hikarakara ny fifidianana amoaka vokatra ho ekeny rehetra ary dia izay nahatonga ny seniny hoe manala ny adidina ary ataoko hoe manatanteraka amin'ny voalazan'ny lalàna hoe manana zo zahay ny anolotra fanatsarana sosikevitra amin'ny anavozana lalam-pifidianana eto Madagasikara mialohan'ny fifidianana ho avy nitondranyireo vahiny fa niokevitra ihany koa ny mikasika ny fahefaniseny izay voafetra ihany tsy afaka mamoaka datim-pifidianana sy ny valim-pifidianana eo ihany koa ny fanaovana fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izay tsy voafehy mazava eto amintsika ireo fanionkevitra ireo indray no entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao tahaka izao raha ampitso fa manoloana ny zava-misy aina ny vahoaka malagasy amin'izao ankatoky ny fiafarany taona 7 izao nanao fanambarana ihany koa ny 4F na ny komity ny fahamarinana sy fiadanana ary fandripalemana justice ep ao Fianaratsoa androany aroary ny 4F dia mbola manao antsoavo ny fanavotana ny firenena misaotra ny fanjakana naniraka ireo membre ny gouvernemanta nijery ny zava-misy fotony taty amin'ny faritra Matsiatra ambony ny volana Jolay lasa teo misaotra ny fanjakana tamin'ny fanambarana mezimezy na feny fahasahiana sy fahavononana ny amin'ny amongorana ao anatin'ny 3 volana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny nanaovana ho faritra filamatra ny Matsiatra ambony nanao ny adidy tandrify azy ihany koa ny 4F ny fanometanana tamin'ny mpitondra nefa tsy nahatahim-bokany izany tapitra ny 3 volana mbola mitohy ny tsy fandriam-pahalemana izay mandrava fananana sy manala aina manginy fotsiny fiparitahan'ny valanaretina pesta manampitrotraka izany ny fahasairanam-bahoaka amin'ny fidangan'ny vidim-piainana voamarina arak'izany ny zavatra ny matimatesany 4F hatr'izay fa tsy maintsy ravana ny tambazotra ny mpanao ratsy mpanadio taratasin'omby mpivarotra basy sy bala mpividy omby-halatra mpandroba ny arem-pirenena samihafa sy ny sisa fa indrindra ny fisian'ny manam-pahefana sivily sy miaramila olom-boafidy sy olom-boatendry manohana sy miaro ny tambazotra io izay be ny basy ko miantso ny tsara sitrapo rehetra hiara-miaintana ny ifanometanana hitandro mandrakariva ny soiombonana aza manaiko resin'ny ratsy fa reseo amin'ny soan'ny ratsy Romanina toko 12 andininy faraika amin'ny 20 manao simian'izany ireo mpikatroka maromaro ato amin'ny 4F misolo tena ny antoko politika ny fiarahamonina sivily ny ray aman-dreny ary ireo mpirehetra eto Fianaratsoa
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mbola marefo ny fiarovana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Ny tsy fahafantarana ny zo amin'ny ankapobeny no isan'ny olana mahatonga io tranga io. Takin'ireo firaisamoam-pirenena ny anamafisana ny fiarovana ny zon'olombelona amin'ny fomba rehetra. Albertin Ramialarivo no nanao fanadihadiana. Mbola sarotra ny fampiarana ny fiarovana ny zon'olombelona raha ny eto Madagasikara no jerena amin'izao fotoana izao, manomboka any amin'ny zo fototra ara-tsosialy ka hatrany amin'ny zo ara-toe-karena. Ho an'ireo firaisamoam-pirenena misehatra eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona, ity dia mila mahafantatra ny zon'ny olom-pirenena tsirairay ary mila mitaka izany. Mbola ambany dia ambany fahafantarany malagasy ny atao hoe zony manokana amin'ny maha-olombelona azy, ka tena mbola ngeza dia ngeza ny ezaka ny asa miandry ny tsirairay avy, miandry ny fitondram-panjakana, miandry ny firaisamoam-pirenena ary miandry ny mpiara-nononantoka amin'ny fampahafantarana izany atao hoe zon'olombelona zany ho an'ny vahoaka malagasy. Betsaka ny asa miandry ao anatin'izany ny fiarovana an'ireo membre ny firaisamoam-pirenena mpiaro ny zon'ny ankizy, ny zon'ny vehivavy, ireo fiarovana an'ireo mpiaro ny tontolo iainana izay anisan'ny tena hoe miady mafy ao anatin'izany ary maro amin'izy ireo no misehatra olana, misehatra fanotohinana mahakasika ny fizany ady hatrehan'izany. Efa maro ny rafitra efa napetraka ka tokony sitraka ny zon'olombelona malagasy. Tokony hanana finiavana mitondra fanjakana ivoahana amin'ny fahatrana toy ny famoronana orinasa, famoronana asa ho an'ny tanora raha ny nambaran'ny fiarahamonim-pirenena iray. Tsy moramora zany hoe ametraka firenena manaja ny zon'olombelona izany. Napetraka ao anivon'ny constitution na ny lalam-panorena malagasy izy io amin'ny lalàna iraisam-pirenena iombona izao tontolo izao, indrindra fa ireo mpikambana eo anivon'ny firenena mikambana ary ianiana ireo filoham-pirenena izay mifandimby ampindramina fahefana eto amin'ity firenena ity. Mianina izy fanaja atsaka sy andavany an'izany hoe fanajana ny zon'olombelona izany. Ankehitriny nefany dia tsapa fa firenena faran'izay mahantra Madagasikara ary sarotra ny isitrahana an'izany hoe zon'olombelona izany raha ohatra ka tsy misy ny ento-manana. Izay aloha ngambany tsara ho fantatra. Na izany zany dia tokony hanana volonté politika ireo mpitondra fanjakana ivoahana amin'izay fahantrana izay. Inona ny antony satria misy ny lalàna iraisam-pirenena momba ny économie sociale culturale izay milaza fa ny mpitondra fanjakana no tokony hitady paikady hitady vahaolana famoronana asa sy ny maro samihafa momba an'izay hoe zo fototra maha-olo izay. Araka izany, ezaka maro no miandry ny tsirairay ho fanamafisana ny fanajana ny zon'olombelona no tanteraina androany teo amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo ny famaranana ny atrikasa mikasika ny fiarovana ny zon'olombelona na rahana fampiratiana. Fananaitra ireo mponina teny Andotapenaka ny fahitana ireo teratany vahiny eny amin'ny faritriny nanomboka tamin'ny herinandro ity. Mianatra teny malagasy izy ireo raha ny fanadihadiana natao. Manoloan'izany mametra mpanontaniana ny mpanara-baovao mifanaraka amin'ny vizanana an'izy ireo ve izany, inona ny tanjony ary inona no andraikitra raisiny fitondrana manoloan'izany. Onona saina. Teratany vahiny manodidina ny 20 isa ny ariva teo no nivoaka tao amin'ny trano-piofanana iray tetsy Andotapenaka. Taitra ireo mponina teny manodidina ka nametra-panontaniana. Teratany inona izy ireo ary inona no ataony ety Andotapenaka. Nanantona teny atoerana ny mpanao gazety niezaka naka vaovao. Raha ny fantatra, mianatra teny malagasy no antondian'izy ireo ao amin'ity toeram-piofanana ity ary fianakaviana sy mpinamana avokoa izy ireo. Nitady ny tompona ndraikitra ny mpanao gazety saingy tsy nisy teo an-toerana izy ireo. Raha ny fanazavan'ny mpiasa, nahazo teny midina ny alakamisy teo ireo mpiasa ny amin'ny tsy hamelana mpanao gazety hiditra ny toerana. Raha ny angom-baovao natao hatrany, izahantany no viza azon'izy ireo, saingy tsy izay no antondiany eto Madagasikara. Andrara ary anorom-ponenana eto amin'ny nositsika no tanjon'izy ireo. Raha ny hita tamin'ity herinandro ity, teratany vahiny maro no sarona ny amin'izay tsy fananana taratasy ara-dalàna izay. Viza turistika no ananan'izy ireo, nefa mivarotra finday eny an-dalana no ataony. Ao ihany koa ireo manao viza osoka. Maro ny toy ireny mandeha eny rehetra eny sy manao izay tiany atao, toa ny fandraharana, saingy tsy mahataitra ny mpitondra. Sa ve ireny ilay mpifindra-monina tanterin'ny fiaramanidina Turkish Airlines mankaty Madagasikara? Izay ny fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao ka iandrasam-baliny avy amin'ny mpitondra.
fa fianakaviana efatra tokantrano no tsy maintsy no esorina tamin'ny trano io maraina io no ny fakan'ireo milaza fa tompon'ny tany tsy nahazo fampilazana kosa izy ireo fa tonga dia tsy maintsy niala avy hatrany. Mikael Ramarola. Vao maraina tonga iny mpitandro filaminana niaraka tamin'ny vaditany nanala ireto fianakaviana ireto tamin'ny tranony. Navoaka avokoa ny entana rehetra. Tsy nahafantatra ny zava-misy ireo mpanofa ny trano izay miisa 4 trano ka tsy maintsy nanaraka ny fandaminana natao. Dia izay nefana tonga dia miala zao dia zao tsisy taratasy fampandrenesana mihitsy. Tonga dia miala tonga ny revisere tonga dia manala amin'ilay trano nefa izay tsisy trano ipetrahana zao. Netana izao jereretra tokotany reto daholo tsisy ipetrahana. Misa firina ireo ilay mpanofa ireo? 4 trano izay. Zao maraina zao zay vao nafantatra an'izany efa tonga zareo vao nafantatra. Nareo zany zao aiza? Tsy ho fantatra zao zay hoe efa eto tokotanin'olona eto zao izay. Tokotanin'olona zao nipetrahana eto. Hatramin'ny tompon'ny trano gaga tamin'ny zavantranga. Tsy nahazo fampandrenesana amin'ny tokony ialan'ireo fianakaviana maro ireo amin'ny trano. Raha ny fanazavan'ny tompo-trano dia misa 12 izy ireo no fianakaviana tompon'ny tany sy mandova an'ireo ray aman-dreniny ety saingy lasa ny olona iray tamin'izy ireo ambongadiny ny tany sy ny trano miorina eto ambonin'ity tany ity. Le fananana zany alaina atsokosoko risiriso hoe zay manambola ihany ve fananana sa hoe ahoana dia hoe tsisy arrangement fa hoe zao dia zao zao ny etanay arany tsy ta hoe atao aiza natao aiza fa dia eo fotsiny zany eto tokotany zany. Zay zany amin'le fizaranan'le tany razana aty Andotapenaka ohatra misy zavatra tsy mety mahitsy tompoko ny ataon'ny fitsarana satria nahoana tompoko olona anankiray ve manao soni dia eken'ny fitsarana nefa izay olona 12 mianadahy. Efa nisy ny fiakarana fitsarana ny raharaha saingy tsy nahazo rariny ny manoloana izany ireo maro anisy. Tsy nahazona fanampanazavana teo amin'ilay vaditany izay nanatanteraka ny asany raha toa ka nitady fanazavana izahay. Faraky ny voalaza tamin'ny lohatem-baovao teo dia rongony mahery vaika mihoatra ny 300 grama no sarony fahatserana ny Nivatomali. Rongony saika ondrana ny Hong Kong na fena tao anaty bombina toy ny kofehy fanjairana miisa 4 izany. Teratany vahiny iray no voatazona. Fanadihadiana avy hatrany. Omaly nampiantso mpanao gazety teny Antaninarenina ny eo anivon'ny fahatseranana. Nilaza izy ireo fa nisy rongony mahery vaika saika aondrana ny Hong Kong na fenina tao anaty bombinina miisa 4 toy ny kofehy fanjairana no sarony. Tao amin'ny scanner vao fantatra fa misy tsy mazava ireo entana saika aondrana ireo. Zahatra mahagaga fila coudre aveo alefan'ny Hong Kong nefa vana isika manafatra. Dia noho izay zavatra izay zany dia hoe tsy mazavazava reto na alefa na mpandalovina scanner. Rehefa na mpandalovina scanner dia manome sary loko telo miavaka tsara ny scanner. Lokon'ity fil ity dia ny lokon'ity support ity dia ny lokon'io zavatra eo anelanelana io. Raha ny tena izy nefa raha fil otrotony dia tokony loko roa ihany zany eo, lokon'le support dia ny lokon'le fil. Dia zay zany no nahatapa-kevitra hoe aleo jerena fa tsy mazava reto. Rehefa navoaka tao le entana dia ireo zany no zavatra misy tao reto sura efa tena tsisy nenenina fa tena fil tokoa fa natao fotsiny mody anakonana an'ireo zavatra ireo reto fermeture ihany koa. Fanindrony zao no nahitana tahaka izao ny teny vato ankoatrany hoe volamena sy sokatra ary ireo biby isan-karazany. Fananinay aloha hoe tsy ravana amin'le forme an'izao le izy ny tena objectif ny tanjona amin'le izy zany dia hoe mba ahitany tsika tsara hoe ohatraohatrany ahoana le moyen zany ampiasain'le trafiquant manao an'le izy fa ihany koa miandry an'le service spécialiste zany zay dia eo vao tena hovakiana ho tatana dia atolotra andry zareo amin'ny fomba ofisialy. Miankina amin'ny fizahana ataon'ireo manam-pahaizana araka izany no afantarana na cocaïne na héroïne ireto rongony mahery vaika tratra ireto. Ny zava-misy aloha malalaka ny sisy tany malagasy tsy ampy ny fanaraha-maso any ka afaka miditra sy mivoaka ireo vary maizina rehetra.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray vitsy ireo mpandraharaha sy olon-tsotra no mahafantatra ny fizakamanana ara-tsaina izay ialana amin'ny fakana tahaka. Tao anatin'ny 3 taona niakatra miandalana ny tahan'ireo manao izay fanamariana teo anivon'ny OMAPI na ny ofisy malagasy misahana ny fizakamanana ara-tsaina. Arao ny fanadihadiana. Mbola vitsy ireo olon-tsotra hatramin'ireo mpandraharaha malagasy no mahafantatra ny antsoina hoe fizakamanana ara-tsaina na ny dingana atao amin'ny fanamarinana izany izay atao eny anivon'ny OMAPI na ny ofisy malagasy misahana ny fizakamanana ara-tsaina. Tsy ampy ny fampahafantarana izany amin'ireo olon-tsotra maniriditra eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana. Tsy fantatro ramosea. Mbola tsy nenao mihitsy? Ie, mbola tsy haiko mihitsy. Fa mbola tsy dia fantatro ilay izy toko. Mbola tsy nenao fotsiny ohatra hoe henoko ihany fa tsy dia tena maro vaovao aho. Afaka déposé aloha zao olona na hoe mpanao asa tanana anankiray ndaisika ohatra na vita zavatra anankiray izy dia entiny any amin'ny OMAPI ny zavatra nataony iny mba ahafahany mahazo sertifika na tavatasy milaza fa tsy misy mahazo makatahaka ny zavatra nataony iny. Ao anatin'izay fananana marika sy fizakamanana ara-tsaina izay misidra olana eo amin'ny fakana tahaka ireo mpamorona matetika eto amintsika. Miaro fa tsy ny OMAPI tika Andramatiary misy vototoana zony dia tena zon'le olona zany voalohany aloha miteny an'le mpanao osika mampafantatra hoe iza marina tena tokony ty marika ty ohatra ary avy izy afaka makany fitsarana mampiatra ny izy fa tiana tenena zany tsy ny amin'ny resaka propriété industrielle zany tsy ny OMAPI rery ny tompona andraikitra ao anatiny maro be manomboka hatrany amin'ny douane polisy fitsarana ny gendarme ndretrarehetra zany tafiditra ao anatiny toana fampiarana ny zon'ny olona ray zay. Manana ny toerana trany ny teknôlôjia vaovao ao anatin'ny tontolon'ny famoronana. Ny famporisiana an'ireo tanora hikaroka no paikady entin'ireo tompon'andraikitra mba anatonan'izy ireo ny ifitoerana mirakitra n'ireo tahirikevitra momba ny fanamarinako mpamorona, fametrahana politika mazava, momba ny fiarovana ny fizakamanana ara-tsaina izay indrindra no mahatonga ny atrikasa mikasika ny politika apetraka manoloana izany tamin'ity herinandro ity. Fa ny momba ny rafitra amin'ny feny fokontany indray no averina aminao ao anatin'ny fandaharana alaliny rapitso amin'ny 7 ariva. Ity fanadihadiana ity izay nazon'ny rédactrice en chef misahana ny toe-karena sy sosialy eto amin'ny fahitalavitra kolo ny laharana voalohany tamin'ny andiany fahadimin'ny formation des jeunes journalistes. Arao ny santionanay amin'izany. Raha ny fanazavan'ny sery fokontany, kely ny fidiram-bolan'ny fokontany, taratasy fanamarinana samihafa tahaka ny certificat de résidence, ny certificat de vie, ny fanamarinana ho mpitovo sy ny sisa no fidiram-bola ho an'ny fokontany. 500 ariary hatramin'ny 1000 ariary anefa no sara ny fakany ireo taratasy ireo. Ividianana taratasy mpanjakana indray ny vola azo ary arahi-maso amin'ny alalan'ny bokim-bolan'ny fokontany alefany amin'ny distrika. Voafetra ny asa azon'ny fokontany atao no ny rafitra amin'ny fe azy. Raha ho an'ny fiainan'ny fokontany manokana aloha tsy ho ampy ilay fidiram-bolan'ny fokontany satria betsaka zany no tokony ampiasaina an'ilay vola nefa noho n'ilay tsy afa-ampiasay moa zany dia voafetra ihany koa ny zavatra atao eto. Raha hanao foto-drafitr'asa na hanao zavatra dia voametra ny 5,000 ariary moa ilay noty mivoaka dia efa tsy maintsy makafaka toavana any. Nanao vatapaty zao zay ohatra, nanao vatapaty ray zay ohatra dia teo amin'ny 4 alina sy 3 ohatra teo nanaovana an'ilay vatapaty dia tsy maintsy makafaka toavana ianao. Fa raha ampitso amin'ny 3 ora tolakandro indray kosa no anarahanao eto amin'ny Cool TV ny level 1 amin'ilay fifaninanankira cover bande original karakarain'ny Cool TV. Dia izao ary dia efa manasanao hanaraka io fifaninanankira io raha ampitso amin'ny 3 ora tolakandro izay. Lafim-baovao hafa kosa indray ny ompana bebe kokoa tamin'ny fampafantarana ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy izay zary tsy hita firy intsony amin'izao fotoana izao ny famelabelaran-kevitra na rahana devitra tao amin'ny Alliance Française Andavamambo Omaly. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny iray volany sary. Fanadihadiana. Nakaiza ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy nampiavaka ny Madagasikara fahiny? Inona no antony mahatonga ireo fomba mampanao nandrafitra sy nampirindra ny fiarahamonina fahiny tsy ho hita intsony amin'izao fotoana? Tsy very ary tsy maty akory izy ireny raha ny fanazavana.
mijanona mandrakariva ny toetra mahamalagasy atsika. misy faty mandeha razana zany na inona avetrany dia avetrany dia zany dia manala saty misy toetra ihany izay mety arakasy any amin'ny fomba fitondrateny zany. Ankoatra ny fietsika sy ny fomba fanerserana ary ny fanakalozana hita eny anivon'ny fiarahamonina, mbola maro ny mahamalagasy atsika hita soritra hatramin'izao, saingy vitsy ireo mampiasa azy. Raha tsy ilaza afa-tsy ny hoe ny fianakaviana, ny aterokalao, ny famangina, ny valitanana sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny dia izay samy maneho ny kolotsaina isaky ny faritra ny haviana. Regny mandiry regny etytiavenina aminareo zany mety hoe zavakanto regny diry na ny feokirana tahaka zany misy dikany etomerina zany eto voatany ny fandizana dia ny tanana sy ny loto ety sy mihoatra ny eto amtraky etianiny eto zay ny etomerina eto zany ndily lodoladolo dia zany hoe mamisiana miazy zany hoe disoroka efa misy tena resaka ataontsika hoe erotika zany hoe niady disoroka zany dia avotra tokoa lay tratra amin'ny akavanana amin'ny akavina atreo ihany hoe fa raha mandeha makany amin'ny faritrafitsika dia miditra amin'izay ny fitombelina sy any akontsainy reny. Efa maro ny ezaka natao ahafahana mamerina indray ny fomba teo aloha ny tondra voka-tsoa ho an'ny fiarahamonina, saingy hatreto endrika sy fomba fanao tsy fahita teto amintsika hatrizay no miseho. Manolana ny zanany ny rainy, mamono ny reniny ny zanany, mitsoka tsy hita mandritra ny andro maromaro ny ankizy raha vao tenenina, tsy mifampatoky intsony ny mpiray vodirindrina sy ny maro hafa. Mila ezaka avy amin'ny tsirairay izany, mila tohana amin'ny alalan'ny fanabeazana sy ny fampianarana ihany koa. Fa eo amin'ny maresaka ara-panatanjahantena kosa indray, ireo vokatry ny andro 17 ny Ligue 1 sy ny filaharana ankapobeny taorian'ny lalao ny tanteraina omaly indray no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Araoara. Házi góllövőlista első helyén Konatéval volt versenyben egy csúsztatás. Ebben az idényben is a gólokat. Fabinho, Falcao lövi el. Niditra teo amin'ny andro 17 ny fifananana Ligue 1 amin'izao fotoana izao. Isan'ny lalao notanterahana omaly ny fiaonana teo amin'ny Lille OSC sy ny AS Saint-Etienne. 3-1 io no isan'ny isarahany rototo ka nivoaka nandresy tamin'izany ny Lille. Fa ankoatra ity lalao ity, ny fandona ihany koa ny MNSC sy ny Monaco. Niady hatramin'ny farany ny baolina, saingy nisaraka ady sahala iray noray ny andaniny sy ny ankilany. Kicsit lesgyanús volt. Jó indítás. Ez itt. Ott jó a csel, és aztán az indítás Gakpénak. Raha ny fandaharan-dalao ho tanterahana anio alina, isan'ny lalao andrasan'ny maro ny fiaonana eo amin'ny PSG izay mitarika eo amin'ny filaharana ary mampiseho ny herin'ny tanteraka miaraka amin'ireo mpilalao sangany maneran-tany toa Andry Neymar sy Kylian Mbappé. Ny PSG izay ifanandrana amin'ny Nantes. Eo ihany koa ny fiaonana eo amin'ny Toulouse FC sy ny Metz ary ny fiaonana eo amin'ny Strasbourg sy Stade Rennais. Raha mpitsy kosa no ifanandrana i Olympique Lyonnais sy Montpellier. Fabinho jó csele, Fabinho teszi be nagy. Ez így gyönyörű, ahogy Fabinho elviszi Gakpé mellett. És aztán raha eo amin'ny filaharana ankapobeny, mitazona ny laharana voalohany hatrany ny PSG izay manana isa 2-30, ary ny Monaco izay manana isa 7-20. Raha ny Olympique Lyonnais sy ny Olympique de Marseille no eo amin'ny laharana 7 sy 4. I Nantes no eo amin'ny laharana 5. Dijon FCO, Strasbourg ary Metz ireo no manakatona ny filaharana ankapobeny amin'ity andro 17 ny Ligue 1 ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, nidina an-dalambe ny mponina Zimbabwe androany, mitaky ny ialany filohany amin'ny toerana Robert Mugabe, filoha izay nitondra ny firenena nandritry ny 17 taona. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Olona anarivo maro no nidina an-dalambe tao Zimbabwe, nitety ny tanànany Harare, mitaky ny ialany filoham-pirenena ny amin'ny toerana izy ireo. Nanomboka ny maraina no nivondrona ny mponina niaraka tamin'ny sora-baventy. Ny fitotongana ny toe-karen'ny firenena nahatonga io fidinana an-dalambe io.
tsy anasa avokoa ankehitriny sy folo isanjaton'ny mponina mampiavaka ity fitokonana ity ny tsy fisiany fifandonana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana izany hoe ny fanohanany tafika ny fidinana an-dalambe ataon'izy ireo. Tao anatin'ny herinandro no efa nofehezin'ny tafika i Zimbabwe. Saika miala tsy manohana ny filoha Robert Mugabe avokoa ankehitriny ireo niara-daminy nitaky ny fialan'ity filoha ity ireo antoko politika any amin'ny faritra ny zoma lasa teo tsy aivona fa nanomboka ny taona 27 no nitondra ny fireneny Robert Mugabe 37 taona voasokajy filoham-pirenena nahazo taona indrindra izy. Melohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Namoaka fehi-kevitra 9 pejy maneho ny fitotonganan'ny fari-piainan'ny malagasy amin'ny sehatra sosialy, politika ary ekonomika ny parlemanta eropeanina ny alakamisy 9 ny volana novambra lasa teo tany Strasbourg. Mbola manamafy ny tokony sy ny fifidianana filoham-pirenena malalaka ary ara-demokratika amin'ny taona 2024 ihany koa izy ireo. Rongony mahery mihoatry ny 300 grama no sarony fatserana ny vato maly. Rongony saika ahondrana any Hong Kong na fena tao anaty bombina misa enina izany. Ary niompana bebe kokoa tamin'ny fampafantarana ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy izay zary tsy hita firy intsony amin'izao fotoana izao ny famelabelan-kevitra na rahan'ady-hevitra atao amin'ny Alliance Française Andavamamba omaly etsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny iray volana sary. Dia izay ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrahiny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga fa mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Na raha inao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Na raha inao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savez une option Tino à Blue Line TV à Ni vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Na raha inao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny Soka Vitre. Soka Vitre, très sincèrement à votre service.